Voalohany miarabatsika voka malagasy tsy vaky volo tsy ankanavaka taorinan reny sinema napetraka nandroany reny de mahakasika ny valim-pifidianana zay ny rahantsika nahita teo tsy misy angambany tsy nahita ny zavatra zay nandalo teo nandroany isika rehetrarehetra izay moa zany no itondrantsika fanazavana eto amin'ny resaka point de vue zany politique tsy miangatra ny antsika rehefa miteny zavatra de miteny zavatra marina heverina fa ho marina nefa tsy anerena koa zany ny hevitra ny hafa izay mety tsy hitovy amin'ny fomba fijeritsika. Raha nanomboka ty fifidianana ity de betsaka tamitsika zany no nanometsiny ny prositeny zany ny candidaciteny fa hoe niala nitsoka andreo candidat zay namany folo mirahalahy ireo. Nefa ny zavatra itovizantsika rehetra de hoe ahoana ny fomba tsy iverenany ty fitondrana zay nitondrantsika tao anatin'ny ty 5 taona ity. Zay zany ny zavatra iraisan'ny rehetra zany. Ireo fandikandalana, tsy fanarandalana, tsy fanajana ny fitsipoka, zavatra fa fantatra mialoha fa tsy maintsy hisy io. Raha ny médecine nefa tsika raha ohatra tamin'ny voalohany zany jerentsika hoe any médecine zany any siteny zany tsika présidentsiteny de nefa aza adinonareo fa danelany eo ka ifanatrika amin'ny Andry Rajoelina. Question petraka foana zany fa za tsy hamaly azy fa anjaranareo no mamaly azy fa maninona isika tsy manome tsiny ny danela mihitsy fa siteny foana no amenatsiny. Ny na zany zay no itondrako an'le débat mba afantarantsika azy hoe ny mpanao politika tsirairay zany de samy manana ny kajikajiny zany tsy fanerena zany. Misy miteny ianareo foana namono an'io tolona io fa raha tsy nanao nareo tsy nandeha élection nandeha foana élection satria Daniela adversaire-ny Andry Rajoelina. Fa zao nefa nitanjona de hanala n'io candidat io mba tsy tonga zany tsy tondrany Madagasikara ndray mandritra ny 5 taona. Fantatsika ny antony eo mahavaza azy tsy tokony ekena maha candidat azy de zay zavatra izay zany no mitady zany tsy maintsy mijeritsika profo ahafahana zany manamarina fa tena misy tsy fahatombanana ny élection zay lalovantsika. Inona nefa zavatra mandalo izy eo hitatsika daholo ireo peta tokony atao manerana ny Madagasikara. Hitatsika ireo PV tsy mitovy, hafa ny originaly hafa ny tonga any amin'ny CENI. Zany tsy zavatra anankiray fa betsaka satria organisateur ny tena koa ary mpitantana an'izay prositeny zay aty afaritany Mahajanga. Fantatra daholo zany am'izao tsika miresaka zao fanamboarana l'élection fa minoa nareo raha Daniela no adversaire ny Andry teo tsy zavanamboariny teo, tsisy zavatra namboariny teo na ny ray ary tsy afaka iteny mihitsy tsika hoe nisy ny fangalaram-bato nisy ny fanovana PV nisy ny fanamboarana ny élection io. Zao itsika rehetra zany samy resy lahatra fa tena misy le zavatra fatsy saritsariny tadidio fa reo olo rony olo fetsy mahavita mamorona lainga reo ary mandresy lahatra olona am'izay lainga zay everiny zany fa tiany atongavana. Zao tsika rehetra mitoy ny tolona na ny C10 miampy anay na possible koa Daniela izy moa fa hitatsika tsy tonga tamin'ny CENI nandroany fa ingay rainy izy irery any no ny tongizina nipetraka teo tsika niara nahita fa izy irery any no tonga tao. Mazava zay amin'ny saina tsy miangatra amin'olona salama mahafantatra ny rariny sy ny hitsiny ny mety sy ny tsy mety mahafantatra fa hoe fa maninona ny olona rehetrarehetra no tsy manaiky ahy ny ankabetsahany malagasy tsy manaiky ahy. Zay zavatra zay zany tokony atonga saina raha ohatra ka tena hoe olona tia tanindrazana. Zaho eto moa zany dia miarahaba ny vovonanam-panina moa zany zay miezaka zany manelanelana manakana mba tsy hatongavatsika amin'ny crise. Zay ny zavatra ataondreo hoe ahoana ny fomba isoroana an'izay crise zay satria tsy possible mihitsy izao toedraraha ny rivotra iainatsika ny climat politique misy am'izao
hitondra apaisement zany mandritra ny 5 taona. Zay zavatra zay lazaiko aminareo impossible. Ty scénario zay nilalovantsika ty mbola tsy nisy zany tamin'ny tantaran'i Madagasikara hoe ny olona rehetrarehetra miaraka mikomy. Jereo nareo fa 48% hoy izy ireo. Io 48% koa mbola mizara koa amin'ireo candidat zay tsy nanao fampelezan-kevitra nefa mbola nahazo vato ihany. Zany hoe misy crise zany a Madagasikara eto na de ezaina foana zany lazaina fa hoe milamina eto tany milamina eto tsisy olana eto mbola tsy tonga amin'ny resaka lonolono ohatran'izao angamba ny voka malagasy nandritra ny fotoana ataoko angamba taorinan'ny colonisation. Colonisation moa zany tsika neny atao anatin'ny lonolono fa amintsika miresaka zao zany miaina ao anatin'izay lonolono zay ny malagasy, miaina ao anatin'ny fisarambazana. Zany hoe ny olona vitsy anisa zany mitazona ny pouvoir aty, ny maro anisa tsy makasitraka. Na tiatsika na tsy tiatsika zay zany ny schéma hita zany amin'izao fotoana zay fampiresantsika. Andeha ho aiza io? Za aloha tsy mirary hoe ho tonga amin'izay fanerena ho lany an'izay candidat numéro 3 zay na ny fampandaniana azy en force satria tsy hitondra fitoniana zay aza adino fa tsy misy fampandrosoana vanona tsy miaraka amin'ny filaminana. Tsy maintsy ny filaminana ihany no ahafahana miantso ireo mpanambola, mpanefoefo, ny investisseur, ny partenariat maro isan-karazany andeha hampiasa vola amintsika eto Madagasikara. Fa raha ao anatin'ny crise tsika zany mino ay marimarina fa 5 taona zany tsy hisy asa hitombo zany a Madagasikara eto. Zany hoe nandritra ny anao anatin'ny 10 taona zany tsika tsy hisy asa miforona na iray. De inona zany ny zavatra hoanitsika? Ahoana ny fomba hitondrantsika ny fiainatsika samy mahantra no miaraka mipetraka ato? Mampalahelo ane raha mba mandinika kely tsika mijery andreo namatsika fa mahatonga ny olona rehetrarehetra zao fanosika mivarotra mivarotra ny ankamaroan'olona satria zay zany mba eritreretany hoe ahitany vola inanany. Tsy lazaitsika fa tsy fahafahantsika tsirairay mividy lamba hitafianao na isam-bolana io na isaky ny fety io de fa hitarafana an'izay fantrana izay. Za matoka anenina tongotra aman-tanana ireo rehetrarehetra ary efa manenina amin'izao ireny zay olona nitondra nandray carte regny. Nindray carte de omena 300 000 ariary par mois zany mandritra ny 5 volana na ho prioriser nareo rehefa misy nitosika fameno reny fika natao azahoana vato fotsiny fa tsy hoe zavatra ampiova ny fiainanao, ampetimpety ny fiainanao aorianany élection zay mijoro. Zay moa zavatra hitatsika teo fa mitoy ihany ny médiation atao an'ireo vondrona candidat 11 candidat amin'izao fotoana zay fampiresantsika fa ny irariatsika hoy ho antsika rehetra de nisy ny filaminana eto amin'ny tanindrazantsika ty eto. Fa raha ohatra atao bodongerina ohatran'io ny olombitsy no anery atsika amin'ny fomba zay hitatsika hoe antery tanteraka ny hitondranantsika. Za mahita tsy tombotsoan'ny firenenantsika mihitsy ny hiditra amin'izay fomba fitondrana zany dictature zay hitatsika efa miroso tsikelikely. Zay lazaiko aminareo hoe miroso tsikelikely zany atsika amin'ny adipoko. Nareo mety gaga hoe ahoana nampisy an'izany? Io ange zavatra tsy ampoizinao ne mandrehitra an'io zao tsika misy crise amin'izao fotoana izao amin'ny zavatra nataon'ny gendarmerie zay hitatsika fanazavana tsy mitombona mbola tsy voavaha iny za moa mbola tsy teresaka an'izay fa aleo miandry vaovao feno fa ny zavatra tsapa sy hita de hoe fanjakan'ny baroa no misy eto Madagasikara. Zany hoe baroa zany hoe tsisy fanaran-dalàna mihitsy ny zavatra misy. Ka raha ohatra ka ataotsika hoe olona ambony nisy colonel raha tsy diso nisy mpiasam-panjakana ambony ao tratra an'ireny tuerie reny na famonoana zay hitatsika teo reny zay nitondranao fanazavana moa hatreto mbola tsy feno ny fanazavana zay hoentindreo fa na izany tsy zany fa mahita atsika zany matsapa atsika fa tsy mifanandrify ary samy hafa ny vaovao mivoaka. Lazaina fa tsy vola antapitrisan'ny maro zay moa lazaiko foana hoe tsy maro ny vola tanatin'ity fiara io tao fa vola vitsivitsy foana arazato. Nefa ny zavatra magaga de zao ny paritaka ivelan'io fiara io ny raha nefa tsy nisy na ny arazato anankiray ny osodra. Zay zavatra zay zany efa mampiahiahy ao anatin'izay fa hatretotsika miaino manango vaovao ihany koa mijery hoe aiza ho aiza ny tena marina mitera raha ty fa ny zavatra mampiahiahy dia ny crise zay iainantsika aorianan'izao fifidianana izao.
raha ohatra ka tsy vitatsika zany mifanaraka raha misy moa fe accord politika zay no ilaitsika vahoaka koa zay ny filaminana hoe misy zavatra iraisany maro ekeny maro no tapaka dia a partir an'izay zany no afahantsika miaina ao anatin'ny 5 taona fa raha ohatra tsika tsy milamina hoe ao tadidionareo fa mbola hitombo avoenin'izao situation zao zany ny jaliny vahoaka malagasy tsy afaka andany zany tsika tsirairay aza manandrana hoe ao aza ndramana fotsiny fa so de mieritreritra nareo hoe nandresy zay fa miandry vatsitsinjo ane tsy nihitatsika raha tsy nisy corona aza dinonareo zay fisian'ny corona no nazahoantsika vatsitsinjo na igny ara vola efa itsika mandritra ny 50 taona zay zany zavatra tsy fantatra nareo nefa fa laninareo le vatsitsinjo 5 taona nefa tsika manefa trosa zany hoe zany mieritreritra indray mandeha tsika hazo tsinjo koa tsinjo inona miandry rivodoza sa miandry aintany andeha angatahantsika financement koa zany afahantsika hisitraka an'izay tsinjo zay fa famoronana asa tsisy ny usine vita zao mikatona aminay aty Majanga misy an'izay nefa tokony ampiasa olo Amanarivony fa noho ny fitiavantenan'izao mpitondra zao de nidiandreo de tsy misokatra de zay no atao hoe fitiavana ve zay mahatonga any miteny eto zay mahafantatra hoe efa mandeha amin'ny lalana tsy izy isika amin'izao fotoana izao raha maheno an'izay nareo amin'ny fitondranao raha tena tia tanindrazana marina raha reny ary gasy ray raha ohatra maheno an'izao nareo vao nareo usine izay misy eto Mahajanga io fa mampiasa olona Amanarivony zay nidianareo tsy fitiavanareo anay no antony nidianareo anio zay le teneniko ane raha miady an'izany aho zaho tsy asa amin'ny usine io fa fantako matoa ny olona zany mampiasa volany de dikan'izay izy mila azo vola koa matoa izy mampiasa vola koa mampiasa olona koa mamelo olona hafa koa ankoatran'izay zavatra ohatran'izay zany misy nefa isika rehetrarehetra zany mila zany minia tsy mahita an'izay tsy fantako moa tsy ilaitsika le asa fa raha ohatra ka inona moa ty zany mitady asa tsika tsy maintsy miady hoe sokafo ny usine rehefa tsy mahavita nareo mamorona asa ho anay zay moa zany fa raha atao banky tokana zany makasika ny élection zay nandalo tao efa fantatra fa hoe hisy cinéma iainga ao isy any Alabato isy any Antsojay nefa tsy afaka hamantatra an'izany tsirairay raha tsy misy ny mpifaninana fa tsy vitanao zay tsy anao raha tsy anao angara raha inina izy anga miraharanao na anao na tsy anao anao izy fandreseny any eny no ainy ary tsy vitan'izay fa nitondra tetezamitany olona teneninareo tsy nahazo reconnaissance internationale fa noentiny foana le tetezamita nandritra ny 5 taona ka inona raha iny anareo ata tsy mandray anjara anareo amin'ny élection tsy raha iny zany ary reo efa vonona amin'izany mbola élément tetezamita daholo miaraka aminy eo raha tsy olona voadaka ny olona voadaka zany tsy miaraka amindreo zahay moa tsy voadaka ary zay tsy niditra tamin'ny tetezamita ary tsy nandray anjara tamin'le fitondrana teo fa zahay mpifaninana ary mbola hifaninana koa analan'izay io zavatra hitatsika tsy mety reo zay zany ny vinavina zay fa io miankina amin'ny fahatongavan-tsainatsika fa ny nahy fotsiny de fa mazava aminareo zay tsy voavidim-bola so de mieritreritra nareo rehefa mahita toerana nareo occasion ohatran'izay décentralisation foana no rahantsika zay ny sasany moa fa miteny ataovy état fédéral izy ty ataovy province autonome ty ny décentralisation tompoko fa mahasolo an'izay raha ohatra ka ataotsika fa tsika tsy vonona zao tsika voan'ny loza gauche à droite mahatsiaro hoe ilaina le décentralisation nefa le décentralisation ara tsy maharesy lahatra atsika ahoana moa ny fomba ahafahanao anerin'ny olona am'izay fa efa nanao zahay propagande ary nanaparitaka an'izay raha Madagasikara fa ilaina ny décentralisation zao fa fotoana fa tokony ajanona am'izay le fifanambakany gasy samy gasy manambaka atsika ny olona tsy tia décentralisation ahoana moa no alalantsika n'ireo mikimaky isan-karazan'ireo nefa tsy tiatsika nidirantsika am'izay fitsinjaram-pahefana tena izy zay tsy misy ny fampianarana ny vola tsy tonga amitsika ity ireo olona rehetrarehetra reo tambazindreo vola io moa koa mahatonga an'le resaka hoe cause côtière hoe nisy tenin'ny Fleury zay angamba raha tsy diso mahakasika an'izay hoe Didier Ratsiraka tamin'ny fotoanandro ny Personam izy nilaza fa hoe tsy misy ny cause côtière fa ny côtier des services no misy zay no hitatsika am'izao ireo côtier des services rehetrarehetra reo zany rehefa mahazo toerana izy de
ny vatatenany sy ny fianakaviany fotsiny no fantany fa ny vahoaka ao zany tsy rarahiny na tsy miverina ty zany ny vola tokony ho azon'ny district tsirairay ny province tsirairay ny région tsirairay tsy rarahiny reo côté des services reo fa reo rehefa miaina de zay zany no mahatonga anay hoe aleo ovaina io rafitra io fa tsy mety gasy samy gasy ny fanambaka eo eto tsisy resaka fanavakavahana de fa lazaiko aminareo zay tsisy olona manavakavaka zany eto ny gasy fa mifamezivezy ny gasy fa mifanambady ny foko rehetrarehetra tsisy resaka fanavakavahana eo fa anjara masoandro ny hafa ny anjara masoandro ny sasany mba omeo azy koa fa tsy am'izao vanim-potoana misy antsika zao province ohatra ny Mahajanga tsy mahavita passeport inona moa mahasamby hafa ny mitovy io ny zavatra rehetrarehetra ny vola rehetrarehetra zany zay tokony amelona ny ekonomia aty ny amelo ny tourisme aty débloquer de tsy maintsy alefa Tananarivo iny farany teo tranga zay hitatsika taray ny fianakaviany ny donia personam inona ny zavatra niseho hoe tsy namena mihitsy ny fahafahany hitsabo fa tsy maintsy miandro baiko avy any Tananarivo zay zava-misy ary tsy afaka andahan zay tsika teo farany teo hélicopteranay tsy tafiditra teo tsy afaka avera reny olona reny mba hitsotsotra fa tsy maintsy miandry olona avy any Tananarivo no enquête eto ny responsable teto Mahajanga tsisy zavatra fantany fa tsy maintsy miandry olona avy any Tananarivo ohatran'izany ve le fomba fisainatsika am'izao 2023 izao ny zavatra rehetrarehetra tsy azonao tapahina fa tsy maintsy miandry avy any Tananarivo ahoana no ampandehan'ny asa-panjakana ampandehan'ny raharam-panjakana zavatra rehetrarehetra atao zany de ankinina tsy fotoanany zao zay le teneniko hoe tsy tokony hifanambaka intsony ny malagasy avelao an'ny kaisara zao an'ny kaisara fa tsy zavatra rehetrarehetra bodoinareo tazominareo centralisenareo nefa ny tanjonanareo andeha angalatra azy raha nareo hitsinjara azy amin'ny fahamarinana hizara azy amin'ny fahamarinana zavatra hafa zay fa ny zavatra misy ane tsy zay fa ianareo no mivelona ianareo no migalabona ianareo manao zay tenareo atao fa zay amiteny anareo rehefa aveo samborinareo amoronana dossier zay ny pratika zay mila ho instaurentsika zany amin'ny firenetsika tsy mety zay miova tsika miova indrindrandrindra fa ny gendarmerie nationale ianareo tompoka tsy fitaovana politika fa ianareo de fitaovana hiaro ny vahoaka sy ny fananana ary zay no nanaovanareo fiainanana zany amin'ny asa zay indraikentanareo fa ianareo de mitanila am'izao mitanila ianareo miaro ny interen'olombitsy zay zavatra zay zany tokony tsy hisy satria rehefa hitaraina zany ny vahoaka hiantsovonjy ny vahoaka tsy maintsy aminareo nefa nareo ara tsy mahavaha olana ianareo mandray baiko vilana zay zavatra zay zany tokony hiova manantsaina anareo manana ny olona rehetrarehetra nianatra ary za matoky tsy ny olona rehetrarehetra manipulable amin'ny gendarmerie fa misy ihany koa ny tia tanindrazana koa fa mivoanareo ovainareo io fomba fiasa io fa tsy mety betsaka loatra ny zavatra tsy mandeha miloana zany eto Madagasikara ary indrindrandrindra ty amin'ity fitondrana ty zany maloto de maloto ny gendarmerie tena maloto da indray aza ty ampiteny hoe tsy hitako zay ilana ny gendarmerie am'izao fotoana izao satria tafiditra ao anatin'ny resaka politika zany fa tsy mijoro ao anatin'ny neutralité maninona moa ny olona tsy miresaka ny miaramila tsy miresaka ny police pirenena fa miresaka gendarmerie foana hita maso zany ny bavure rehetrarehetra angambany any amin'ny 80% ny bavure zany tao anatin'ny 5 taona zay de ny gendarmerie no manao azy hitatsika regny tuerie tany Kongo ireo ny farany teo zavatra ny hitatsika teo regny manaka ny anetsika fotsy regny tamin'ny etsika fotsy iny zany teny aminareo nisy fotoana zany zao nina tamin'ny restaurant anankiray de rehefa ny sakafo teo moa zao zany somary nanova endrika tonga nipetraka eo akaikin'ilay gros bras anankiray moa tamin'izay fotoana izay dia nisy voasambotra raha tadidinareo teo Mamasina anankiroa voasambotra de noentina de rehefa aveo navoaka navotsotra teo mihitsy zany ao le gros bras de tena chefndreo zany niarany sakafo tamiko teo fa zay tsy mifankafantatra fa za tsy afaka nakasary azy satria ray metatra eo akaiko izy no mipetraka mifandray amina général fampiantso hoe misy olona tsika anankiroa tratrany inona no atao de le général milaza hoe aza taitra anao fa alamina tsika io de rehefa nandeha rehefa aveo niantso any ekipany amikanja zany izy hoe ianareo aza miditra ampovoany rehefa hitoraka fa avy amin'ny sisiny ianareo mitoraka zavatra ohatran'izany zany no iainatsika zany hoe misy zany amin'ny corps
ao amin'ny mpitandro filaminana zany mifandray am'ireo gros bras reo. De tonga any amin'ny chambre moa zany zao rehefa aveo niala sasatra natory taitra amin'ny torimaso mahita fa navoaka andreo antsokosoko zany regny olo reny tsy voasambotra tsy natao ankety ary tsy nogadraina ohatran'izay zany hoe iza zany tena miasa marina ve reo mpitandro filaminantsika reo zay ve ny zavatra andrasana amindreo sa ampiatra ny lalàna ary ampitovy ny olona rehetrarehetra zay mandika lalàna satria zay ny fandratrana olona zay ary volontaire mety ahafaty olona koa zavatra ataondreo eo le fanimbana fananana zavatra ohatran'izay zany nolazantsika mila hitsy satria firenena zany io tsy an'olombitsy io tsy ho an'ny groupen'olona vitsivitsy hoe na manambola na manana basy na manana inona fa ny fanjakana amin'ny mafanjakana azy zany ny lalàna zany dia itovizana ny fampiarana azy raha mipetraka zany zay minoay marimarina nareo 5 taona ahafahana manova ny ty Madagasikara ty tsy ela zany manova an'io satria natoitsaitsika zany efa voamboatra zao izy eo raha ohatra ka mba mandinika kely fotsiny tsika mahafantatra fa ny olona rehetrarehetra zany rehefa miaraka amin'ny fitondrana indrindra moa zao orange fitondrana orange reo ninona ny fahadisoanao zany anao tsy mety voasazy tsisy m'intervenir zany mpitandro filaminana jereo nareo zany tafako maly tafanoratra vadiny manandafy hoe misy ny mikasa inona moa ty anambotra ny panina ohatrohatran'izay zany le zavatra niseho de fafainy rehefa aveo navitrika mihitsy ny infocom seg nanoratra hoe mbola tsy fay tsy haiko tsy maninina miditra ao anatin'ny commentaire fa rehefa olo ny serasera mada na actrice mada ireo mpiaro fitondrana ireo mpanely tsao ireo mpandainga ireo mpandrangitra ireo mpampiady foko tsy taitra reo ohatrany tsy misy azy zavatra zay zany hoe eo zany mahatonga ny hoe ny olona rehetrarehetra zany mametra-panontaniana hoe tena firenena inona marina ity firenetsika ty fa betsaka ny gasikivy zao miteny aminareo hoe tena very tanindrazana ve zao tena very nationalité ve zao de nahoana ny fireneko no ohatran'izao tsy mba mitovy amin'ny firenen'olon-kafa mampetra-panontaniana ianao mitady ho kivy ianao nefa raha mbola velona anao tsy maintsy manana fanantenana foana hoe firenetsika ty tsy maintsy ho tafita ary tsy maintsy ho avitra foana fa ny zavatra misy am'izao aloha de tena hoe tsy mety mahakivy maketraka fa za manentana ny olom-pirenena rehetrarehetra saia mijoro mitenena ny marina politika zany tsy atao ampiady fa ny hevitra no ampedina fandresy lahatra tsika zao ninona ny zavatra mandalo zao tsy aro ny centralisme mihitsy velively mandra-pahafatiko zay décentralisation ny fampitoviana ny malagasy zay ny tanjoko mila mitovy ny malagasy rehetrarehetra mila mitovy ny chance ny malagasy rehetrarehetra samy miaina betsaka ny arentsika eto fa tsika tsy mitantana ny arentsika amin'ny tokony ho izy gabraraka ny fomba hitantanantsika azy zay tompona andraikitreo zany no mivelona amin'ny areny gasy fa tsy ny malagasy no miaina amin'ny arenany raha vitatsika mifehan'ireo arenantsika betsaka reo sambatra tsika mitovy amin'ireo vahoaka ivelan'ny Madagasikara tsy ilaina mitsoaka firenena zany fa ny toetsaitsika no mila miova ialatsika io toetsaina tsy tia manara-dalàna io manitsakitsaka lalàna io miverena tsika amin'ny ara-dalàna fa raha voavitatsika mametraka an'izay zany miazakazaka zany fampandrosoana zany tonga ho azy na tsy ampoizitsika ahoana no ananatsika n'izao fombiazana zao ahoana no ananatsika n'ireo vola maro tokotsy foroana zao raha ohatra ka vitatsika mifehan'izay resaka gabraraka sy ny fitiavantena zay tsy hoalavaiko moa zany ny teny zay ao ataoko eto somary lavalava ihany zay fa fampatsaivana fotsiny no ameko hoe aza mifanometsiny aza mifanometsiny tsika raha tena nitiatsika ny tolona vitatsika nandresy na amin'ireo candidat 10 candidat reo zany raha vitanay koa nandresy tamin'ny élection koa vitanay koa nandresy fa tsy vitanay koa samby mbola ao anatin'ny ady tsika tsisy naomby na ny 10 candidat tsy naomby na ny zahay tsy naomby koa dikan'izay mitady fitambarana zay anoizatsika an'izay etsika ataotsika tolona ataotsika mba hahafahantsika miverina amin'ny ara-dalàna zay tandalàna zay mba tsy gaboraraka na io complicité amin'ny zavatra tsy manjary io no iainantsika Madagasikara eto efa tsy fotoana an'izao fotoana me mandeha ireo ankizy matapitrisany maro reo miandrandratsika isika zao no manorona ny hoavin'ireo ankizy reo fa rehefa tsy vitatsika no manorona ny hoavin'ireo am'izao zany hoe afaka 20 taona zany mbola ho fampiantoka foana zany ny taranaka mandimitsika nefa miakatra ny tanora miteraka tsy misy ny tokotaniny ny hoavin'izy reo zay angambany fa de samiatsika zany mametraka commentaire miteny ary mitenena zavatra marina fa isika vonona handray an'izay kritika zay
no ahafahantsika manatsara firenena. Tsy mila manaratsy tsika fa tsy maintsy miteny kosa ny zavatra tsy mety. Rehefa tsy mety de tsy mety. Fa tsy hoe rehefa tianao le olona zany de arovanao ny zavatra tsy mety ataony. Fa samiatsika responsable. Na ny nanoana numéro 3 na ny tsy nanoana azy de samy responsable atsika raha ohatra ka tsy miteny an'izay zavatra everitsika fa tsy mety izay.